ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana avana no iarabanantsika tratra ity alarobia fa 12 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky apokalipsy toko 7 apokalipsy toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Apokalipsy toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardisy, izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy mikintana fito. Fantatro ny asanao, fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreny tsara ny zavatra sisa sasaiky maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Ko raha tsy ambina ianao, dia ho tonga ny toy ny fiavian'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay ho rehaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiany ary mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa. Fa naiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehan'ny anjely izay manatsofonao ankizy haino, izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny taratasy izay nampitondraina ny anjely na ny tenin'i Jesosy an'ny fiangonana tao Sardisy no mofinaina ho antsika ny havako. Hafa be ity fiangonana tany Sardisy ity, raha ny toetrany tsy nanana olana tahaka ireo fiangonana tany Efesosy izy na tahaka ny fiangonana tany Bergamos ohatra. Olana hafa mihitsy ny olan'ity fiangonana tany Sardisy ity. Tsy hoe nisy fampianaran-diso tao aminy, tsy hoe nisy tepolo-tsampy na tahaka ny BDP tahaka ny hafa tahaka ny tany Bergamos ohatra, na nisy fitadiavam-pahefana, na nisy korotana, na lamina be mihitsy ary ny fiangonana tao Sardisy. Lamina tony, tsy misy korontana, tsisy zavatra mampanahy. Zany hoe raha jerena amin'ny endrika ety ivelany dia lamina be mihitsy ity fiangonana tany Sardisy ity. Zay mahatonga ny Jesoly eto ny teny manao hoe manana anarana velona ianao kanjo maty ihany. Zany hoe toy ny misy fandriampahalemana, toy ny misy fiadanana raha jerena ety ivelany, kanefa rehefa jerena dia izao tsisy na inona tenainao aminy. Tonga amin'ny teny frantsay hoe coquille vide, tsisy ninina, tsisy aina. Tsisy aina fa efa mazava ho azy satria efa tahaka ny maty, efa maty dia tsisy ninina intsony. Raha jerena zany dia izao fiangonana toy ny milamina be, fiangonana toy ny mandeha tsara nefany efa tsisy na inona intsony. Efa maty. Zay mahatonga ny hoe manana anarana velonao nefa maty ihany. Dia eto ary dia manafatra ny fiangonana tao Sardisy ny tompo hoe mibeba ianao, satria mety misy fiangonana amin'izao andro antsika izao manana ny toetrany Sardisy, milamina tsara, tsisy korotana, tsy misy hoe de tena, nefa tena izao tsisy aina, tsy misy toy ny velona nefany maty ihany, tsisy olona manova am-panahy aminy intsony, ary endrika ivelany lasa toy ny fiatsaram-bela tsisy izy. Zany hoe misy ihany ny jerena azy ety ivelany saingy izao tsy mitondra aina intsony izy, tsy mitondra fiainana intsony izy, fa efa zary miamaty. Ary eo andinin-tsotra masina be dehibe ireo dia misy heviny avokoa amin'ny tantaran'ny Sardisy. Raha toa ka mijeritsika Sardisy dia amin'ny faritra ataontsika hoe Anatoly, raha mamaky ny asan'ny apôstôly tsika dia tenenin'ny Paoly hoe Anatoly moa dia Turkia ankehitriny. Sardisy any dia tahaka nyreo fiangonana tany Azia Minora any Turkia izy amin'izao andro ankehitriny izao, mbola ao Turkia. Ary toerana izay tena nanan-karena,
nanan-karena be ny olona atao sardisy, zay no natonga ny sardisy, ny kristianina atao sardisy, ny rena toky tena satria tao sardisy dia misy n'ilay renirano antsoina hoe pactole, mandeha zany mandalo sardisy ny ambanimbany indray de mandalo le sardisy zany io pactole io no nahatonga ny fomba fiteny frantsay hoe remporter le pactole, zany hoe mahazo gros lot zany, mahazo gros lot. Dia le pactole de renirano satria renirano zany dia be volamena be mihitsy, de zay nahatonga fomba fiteny hoe nahazo pactole ianao, nahazo gros lot ianao zany satria toy le renirano toy ny hoe nahazo volamena be ianao. Nanan-karena be sardisy. Sardisy koa dia nisy fomba fiteny hoe mpanan-karena tahaka ny Crésus. Crésus io dia mpanjakan'ny Lydy, hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly verimberina be mihitsy ny tenin'ny Paoly hoe tany Lydy zahay, tany Phrygie zahay, dia sardisy ty dia renivohitry ny tanàna antsoina hoe Lydy, province antsoina hoe Lydy, zay tany Anatoly. Dia tao sardisy no mipetraka Crésus, izay mpanjakan'ny Lydy, ary nanan-karena be ty mpanjaka ty, de nahatonga an'le fomba fiteny hoe riche comme Crésus, zany hoe nanan-karena be tahaka ny Crésus, fomba fiteny andavanandro mihitsy zany. Ankoatran'izay dia nanan-karena ny arenany koa dia nisy cornaline rouge zay, be de be tao sardisy, tao sarda zany izay natao hoe sardoine avy amin'ny teny hoe sardisy. Nanana cornaline rouge io zay matetiky hitantsika eo amin'ny episodosika 8 andininy fito ambin'ny folo, 8 andininy dimy ambin'ny folo, hitantsika momba ny ao anatin'ny baiboly hoe vato sarobidy io sardoine io na io cornaline rouge io zay betsaka tao sardisy. Hotsika hoe tanàna nanan-karena be mihitsy zany ty tanàna ty, tanàna be voninahitra, tanàna zay nanana ny naizy azy teo amin'ny tantara, saingy zao aty amin'ny taona 700 aloha kelin'ny Kristy dia ravan'ny horontany io tanàna tsara tarehy be io, ary dia nanjary tsy tafarina intsony izy. Nisy endriky ivelany ihany, nisy fasadina trano ihany zany tavela, de raha mijery ety ivelany ianao zany taorian'ilay horohorontany rehefa namboarina ilay tanàna de ohatran'ny hoe mety ihany, saingy le tanàna efa rava, efa tsy de tsara intsony, ne simba. Zay le sary teneniny io, zay le sary teneniny io manao hoe hitako tsy tanteraka ny asanao anatrehan'Andriamanitra, tsarovo ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, tany mafy ka mibeba. Zany hoe te hampatsiaro zany Jesosy eto, te hampatsiaro ny tao sardisy hoe ianao nge nanana fotoana namiratra fa rehefa mijery anao zao de zao endriky ivelany sisa, tahaka an'le tanàna ravan'ny horohorontany, endriky ivelany sisa, de miverena ianao am'ilay famirapirantanao. Ary dia mazava iny andiny manao hoe andininy fadimy manao hoe tsarovo nandraisanao sy ny nandrenesanao, zany hoe tsarovo lay fotoana mamy tao aminao sardisy. Tsy zay ihany ny teo fa manazava koa izy manao hoe ianao dia raha tsy miambina ianao, raha tsy miambina ianao de ho avy toy ny mpangalatra. Sardisy dia asa raha efa nijery an'ilay horonan-tsary nareo hoe la guerre de Troie, satria tsy mifanalavitra eo Troie sy sardisy mifanakaiky, samy ao anatin'ny tanànan'ny Lydy any, mifanakaiky eo Troie sy samy amoron-dranomasina akaikin'ny ranomasina Ege na Troie na Lydy, de mitovitovy mihitsy le horonan-tsary la guerre de Troie zay tsaroantsika nylalaovin'ny Brad Pitt sy Eric Bana, zay nisy an'ny Achille tao amin'ny guerre Achille moa zany ao anatin'le horonan-tsary no Brad Pitt no lalao azy, dia mitovy tamin'io mihitsy mitovy tamin'io mito mihitsy sardisy dia nanana zany karazana antsana be zay nireharehan'ny sardisy ka nahatonga an'ilay fitenenana hoe sarotra takarina tahaka ny sardisy, tsy noeritreretina mihitsy zany hoe zavatra impossible zany hoe hanafika ny sardisy zany, satria nisy tevina nisy antsana 500 sy 300 metatra miaro ny sardisy,
kanjo aty amin'ny taona 5,750 amin'ny andron'ilay mpanjaka antsoina hoe Kirosy izay nanafaka ny zanak'Israely dia napody zanak'Israely avy any Babilona zany mpanjaka ny Kirosy, mpanjaka fantatry ny Baiboly, dia i Kirosy dia tafakatra ny tevany io ny miaramilany ka nandresy any Crésus, ilay Crésus mpanan-karena hoe resin'ny Kirosy iny de nalain'ny Kirosy ny arenany. Ary tsy tamin'io ihany fa ty amin'ny taona 4,100 dia varimbarina be zany ny mponina tao Sardisy ny reharesa kanjo tafakatra tao Antiochus satria nisy miaramila telo efa da niakatra n'lay nananika n'iny 300 metatra tevana iny tafakatra izy. Ary dia zay mahatonga ny teny hoe miambeny ianao fa ho avy tahaka ny mpangalatra ka tsy fantatro azy eo rehaviko. Ianao kristianina tao Sardisy zany de natoky tena hoe zay nge milamina, iza koa no tafakatra ty, iza ny fahavalo aresy anay, kanjo ampatsiahivo ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe efa nitranga tao amin'ny fiainanao nge zany hoe tapoke aty amin'ny andron'ny Kirosy, aty amin'ny andron'ny Antiochus zay nanafian'ny fahavalo azy reo Antiochus moa le fahavalo namono ny mponina tao Sarda aty amin'ny taona 4,100. Rehavako eto zany ny tompo de manafatra amin'ity fiangonana ity mba hiverina amin'Andriamanitra, mba hibebaka hiala am'ilay toromasom-panahy, hiala am'ilay fahatokisantena, hiala am'ilay fiheveran-tena ho tsara, hiala am'ilay fiheveran-tena hoe tsy mila an'Andriamanitra fa ampy satria manan-karena, satria manana rehetra zay zavatra tadiavina, satria tsisy mahaory, nefa dia fahafatesana ny ao ambadika izany. Fahafatesana ara-panahy rehefa matoky amin'ny arena, rehefa matoky amin'ny voninahitra, rehefa mieritreritra fa ampy ny fifalian'ny tany, ampy azo teto ambonin'ny tany daholo zay rehetra ilaina de zao fahafatesana zany. Hoy ny filazan'ny tompo tamin'ny Sardisy. Zay mahatonga ny tompo eto ny teny manao hoe zao no lazaiko anao ozy izy. Misy ihany ozy vitsikely ao Sardisy zay tsy niara nandeha zay tsy nandoto ny fitafiana satria tao Sardisy dia naizanona zany dia nisy ihany vanim-potsampy nisy ny templen'ny Cybèle tao Sardisy, ary io tempolon'ny Cybèle io dia nisy vehivavy mpijangajanga 1000 isa izay nampijangajanga ny olona ka nahatonga ny olona ho variana azy. Dia hoy ny tompo eto manao hoe reo lay vitsikely, nisy ihany zany vitsy zay tsy mba latsaka tao anatin'izany filan-dratsiny nofo zany, na latsaka tao anatin'ny fahatokisantena, na latsaka tao anatin'ny fireharehana, na latsaka tao anatin'ny fiheverana fa tsy mila an'Andriamanitra. Dia nisy ihany vitsivitsy. De io izy manao hoe zay mitafy lamba fotsy. Tao Sardisy koa de nisy toerana zay famotsiana lamba, tamin'izany moa ny famotsiana lamba asa manokana mihitsy. Dia nisy toerana famotsiana lamba. Fantatry ny Sardisy tsara zany, fiangonana tao Sardisy tsara ny dikan'ity teny ity manao hoe mitafy lamba fotsy. Fantany tsara io satria misy toerana zay famotsiana lamba tao. Dia hoy ny tompo manao hoe zay rehetra mitoetra maharesy, zay rehetra mibebaka dia hitafy an'io lamba fotsy io. Afako inona ny afatra ity andiny tsotra masina ity zay miresaka momba ny Sardisy ka akatsika lesona sy fampahirezana dia voalohany indrindra de zao Andriamanitra ny mandanja ny asan'ny fiangonana. Hoy izy manao hoe fantatro ny asanao. Andriamanitra de mandanja ny asan'ny fiangonana. Tsy ny fiangonana no mandanja ny asan'ny fiangonana hoe ka zay ainge tena dadany, tena mahavita tsara, tena mety ny fiainam-panahinay, milamina zay, tsy misy tahaka anay. Jesoa ihany no manana mizana fandanjana ny asan'ny fiangonana. Ary tsy misy fiangonana mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Dia eto zany dia tian'ny tompo ao an-tsain'ny mpino fa Jesoa no mandanja ny asantsika io amin'ny mizana tena izy. Ary inona lay mahatrefy ny fibebahana? Ny fibebahana no mampavesa-danja ny asan'ny fiangonana. Fa raha fiangonana tsy mibebaka de zao maivana eo anatrehan'Andriamanitra.
ary de manafatra ny mpino zany ny tompo eto manao hoe mibeba. Raha tianao ny avesa-danja ao anatrehan'Andriamanitra de mibebaka amin'inona nefany? Mibebaka amin'ny fiheveran-tena ho zavatra, mibebaka amin'ny fireharihana, amin'ny fitiavana izao tontolo zao, mibebaka amin'ny fakamangidin'ny fizahozahoana. Hitantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny fa na ny mpino na ny tsirairay de lasa tratran'ny firehariana ara-tsaina, mirehareha noho ny fahaizana mampahalalana, mirehariazana indray noho ny hoe masina, mirehareha noho ny hoe za tsara, za masina, de mahatoky tena de io tompo eto miteny hoe tandremo fa manana anarana ho velona ianao fa maty any. Zany hoe toy ny velona ianao satria eo aminao daholo ny zavatra rehetra, nefa rehefa atonona de zao tsisy nininona akory eo aminao, tsy mitondra aina. Riavako mila mibebaka ny fiangonana, mila mibebaka ny mpino, mila mibebaka satria ny tompo mahafantatra ny ao anatintsika, ny tompo mety mahafantatra ny fangatsiaham-po ao anatintsika. Tsika de maka miresaka ilay antsoina hoe ACD. Ny antsoina hoe ACD zay aretin'ny taonjato talohany vanim-potoana moyen âge. Ny antsoina hoe ACD dia ilay areti-panahy izay manana anarana velona nefa maty any. Mivava kristianina tononona hoe kristianina nefany tsy tia mamaky baiboly, kristianina nefany tsy manam-paharetana mivavaka, kristianina nefa tsy manao zava-dehibe ny ara-panahy, tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy liana amin'ny fiainam-panahy, nefa kristianina ihany, manana hakamoana ara-panahy para-spirituel, manana hakamoana ara-panahy ka miankona, ka mivavaka, ka miaritra, ka mamaky baiboly, ka mihira ny am-piangonana, tsy mitondra firana, tsy mitondra baiboly, tsy mandray anjara ao anatina sampana, tsy manao zava-dehibe ny fivavahana, nefa kristianina. Zay le tenena hoe ACD. De io toetran'ny Sardis io zay manana anarana velona nefa maty any. Tononona hoe kristianina, olona vao antso, olona vao osotra zay ny dikany hoe kristianina, nefa zao tahaka ny sifotra tsisy nininona coquille vide, tsisy nininona, satria na ny soratra masina ary tsy vakiny, ny hira fiderana ary tsy ataony. Mba tonga ao am-piangonana ihany izy, misaotra an'Andriamanitra fa tonga ao am-piangonana izy, fa na tonga ao am-piangonana izy de zao ndraindray ny olona no hitany ao, ny tsy mety no hitany ao, ny tsy tanteraka no hitany ao, ny toetran'ny olona no hitany ao, ny fahalemen'ny olona no hitany ao, ny fahotan'ny hafa no hitany ao, fa tsy Jesosy namonjy azy. Zay le ACD. Ary dia eto dia nitaona ny vanim-potoana ankehitriny ny tompo hoe tandremo tsara fa mibeba fa tratry ny fangatsiahana, tratry ny endrika ivelany fotsiny le maha-kristianina. Ary dia antsoavy zany eto ho an'ny kristianina ity afatra ity hoe mibebaka, miverina amin'Andriamanitra. Ary rehefa miverina amin'Andriamanitra nefa ny olona de zao mahazo akanjo fotsy, ina lay akanjo fotsy zay lalamba fotsy eto, dia milaza hoe ny tompo no manadio, tsy le fibebahana akory no mampadio, tsy le fibebahana no mampadio, fa izao Andriamanitra no mampadio. Lay asa fibebahana ataontsika de zao Andriamanitra no manadio atsika, tsy itsika no manadio atsika. Io manao hoe tsy ho vonoko ao amin'ny boky ny fiainana nianarana. Le afako engany am'izao fotoana ny karemy zao ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana nianaranao, satria Andriamanitra nanoratra any ary dia ho dioviny tompo amin'ny rany ka madio. Dia ny afatra ary de zao ahireza mivavaka, mibebà, tiavo Andriamanitra, ataovy ho zava-dehibe ny fiainam-panahy, fiainan'ange-mandalo, fitopolo taona, valopolo taona na tany mateza, poto zay de tapitra. Fa ianao aiza no andaninao mandrakizay? Misy ange ny elo e, tena misy ny elo, tsy hoe vazivazy fa tena misy ny elo. Tsy hoe satria tsy mino ny elo zao tontolo zao de tsy misy ny elo. Misy ny elo mazava be ny baiboly. De zao aiza ny andaninao le mandrakizay? Fotoana vetivety kely, fitopolo taona, valopolo taona mety ireharehanao tahaka ny tao Sardis ve hoe za manana an'izao, za tonga am'izao, tsy avetivety kely zany, tsy maharitra akory aho. De omany ara-ny mandrakizay, omany ny mandrakizay de mibebà, ny eto mandalo ihany.
fa izao ao am'le mandrakizay omany ao am' Jesosy ny beba de mba ho voasoratra ao am'le boky ny fiainana ny anaranao ivavakasika tompo amisoranao zay fa manadio anay ianao ary manoratra ny anaranay ao amin'ny boky ny fiainana ity fiaina mandalo ty fiainana ahitana zavatsarotra fiainana ahitana fahoriana ary mety ahitana fifaliana koa saingy mandalo ihany zany fa ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra no tanteraka sy tsara indrindra manomana mandrakizay feny fiadananao anay ianao dia mamindrafo aminay tompo mamelana tompo raha toka manamaivana ny zava-panahy ahy mamelana tompo raha toka tsy ataonao zava-dehibe ny vavaka ny fiainonany teninao ny fiainam-panahy ny fitiavanamana am'izao fotoana ny kalemizao mamelana elokay mamindrafo aminay ary taon'izay Jesosy anana fo mafana amin'ny fanarahana anao taon'izay ho madio fo ary anana finoana koa ho vavolombelonao ao anatin'ny fiainana isan'andro mamelana elokay amin'izay tsy tanterakay tamin'ny fainanasakana tamin'ny mpiarabelona taminay mamelana elokay raha toka tsy vitanay zay rehetra nandrasanao taminay na vitanay fa tsy araka ny sitraponao am'izao kalemizao sasao madio zay tompo mba ho afa-keloka de io ny tontolo andronay anio Jesosy ho tontolo andro feno fiadanana sy fifaliana ary ho fifaliana tena izy fiadanana tena izy fa tsy endriky ivelany de manjaka koa amin'ny tokantranonay amin'ny asan'ny tananay ary ho voninahitra ao zay rehetra ataonay saotra Jesosy Kristy mpamonjy anay io noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famelan-keloka tongotra ao anay amen